Ny fampitana ireo lalao teo aloha avy amin'ny ray aman-dreny mihitsy no tsy ampy ka antony mahatonga ny kilalao ny ankizy tsy hita firy intsony amin'izao toy ny filalaovana garigary, ny lalao kanety, ny lalao papango sy ireo lalao hafa rehefa fialan-tsasatra toy izao. Any Kamerona amin'ny kilalao moderna vita vahiny ny ankizy amin'izao fotoana. Fotoana vakansy tokoa izao fa ny lalao tena mahasarika ny ankizy amin'izao fotoana izao dia lalao moderne any hoe reny jeux vidéo, jeux placette, tout ça. Dia reny mahasarika ny ankizy amin'izao fotoana fa le kilalao taloha hita fa efa hery satria ka fa ina moa mahavery azy mety tsy misy tsy voapita amin'ny ankizy amin'izao fotoana zany hoe ina moa ny lalao soatoavina malagasy izay mitondra fahendreny malagasy. Zay zany no hitako hoe tsy voapita intsony aty amin'ny ankizy aoriana izy moa natonga zany fa tsy maintsy avy amintsika ray aman-dreny ihany. Araky ny filazan'ireo ray aman-dreny sasany dia ny firoborobon'ny teknôlôjia misy amin'izao fotoana toy ny finday no mahatonga ireo ankizy tsy rotsitra amin'ny lalao nentim-paharazana intsony. Tsy direfta telefôna ty any ohatra ny fôna ny tena tian'ny ankizy na mbola kely reny tô fa milaza mahay mikitikitiky an'izy tsisy raha anaty lohany intsony raha tsy telefôna ary misy fiantraikany ve na amin'ny fianarana na amin'ny io hitako ny tena zay no ny hitako e. Miankavy amin'ny ray aman-dreny amin'ny alalan'ny fanabeazana sy ny famerenana indray ny asa sy ny kilalao fahiny no ahafana mamelona indray ny lalao ny ankizy amin'izao fotoana. Fampitanany reny lalao taloha reny eny mitondra ny kolotsaina malagasy ary reny mitondra fahendrena ho an'ny tanora sy ny ankizy tamin'izany fotoana zany fa amin'izao fotoana izao any kilalaom-bazany ho avy eto dia lasa manao herisetra am-bazany ataony ankizy satria zay ny zavatra nitana amin'ny vidéo, zay ny hitany any amin'ny rano eto zay dia manentana ny ray aman-dreny rehetra hoe andao averina ny soatoavina malagasy amin'ny kilalao malagasy nentim-paharazana fa izay nahampatonga antsika ray aman-dreny nanana fahendrena taloha fa aleo hiverina amin'izay. Fotoam-pialan-tsasatra fotoana ny lalao ho an'ny ankizy ahafan'ireo ankizy kely misitraka ny zony. Ilaina araka izany ny famerenana indray ireny lalao fanaon'ny ankizy ireny aty anivon'ny fokontany toy ny fanomana hetsika manokana ho an'ny ankizy izany.